Ray amin'ireo lohahevitra dinihana ao anatin'ny filan-kevitry ny ministra amin'ny zoma avy izao ny fanovana ny mpikambana handrafitra ny CES raha Nambaran'ny Praiministra lehibe ny gouvernemanta andriamatoa Jean-Maire Birzika dia tokony hahaleotena fanapahan-kevitra izay raisiny ny mpikambana izay mandrafitra ity fitsarana manokana amin'ny sana ny fifidianana ity. Ravakaran'Andriamanalina Mamra Samuel. Andrasana amin'ireo mpikambana vaovao handrafitra ny fitsarana manokana momba ny fifidianana na ny CES. Nisy tokony andraisany izy ireo fanapahan-kevitra misy fiandaniana ara-politika ka hanaja ny lalàna velona eto amin'ny firenena, hoy ny Praiministra Birzika. Io no faneho-kevitra nentin ny Praiministra alohan'ny datany 9 Aogositra voatondro fa hanatanterahana ny filan-kevitra ny ministra andinihana indrindra ny fanovana ny mpikambana eo anivon'ny CES. Mikasika ny CES efa nitenemiko teo zany fa hoe volavolan-dalàna avy tao aminay amin'ny gouvernemanta ny fananganana an'io CES vaovao io ka ny andrasana aminy moa zany dia mba ho CES tsy tongelana fa hanaran-dalàna ary tsy hampiditra katikaty politika ao amin'ny fanapahan-kevitra izy ireo fa ny lalàna ary ny lalàna irery ihany tokony mivaika ny fanapahan-kevitra. Nitondra faneho-kevitra momba ny fiam-potoana 10 andro nomeny ny vondrona Europeana ho an'ireo enclave politika voasokajy ho misakana fanatanterahana ny fifidianana ihany koa ny Praiministra androany ka nanambarany fa ny fifidianana ihany no vahaolana hitondra ny olana eto amin'ny firenena. Mikasika ny tsy fandriam-pahalemana izay mahazo vahana tato ato dia nambarany fa efa mandray andraikitra amin'ny fanandrify amin'izany ny mpitandro filaminana.